Mariana mofa ny 10 isanjaton'ny mponina eto Madagasikara no manana fahasembanana. Ivadika la fombavao hafa isika indray-mbava eo amin'ny sehatra ara-pinoana ny alahady 7 ny volana Jona ho avy izao finoa hankalaza ny voka-dehibeny ny FJKM Andohatanjona Fihavaozana ary ezaka lehibe ny hotratrarina moa amin'ity taona ity ho fanamboarana ny trano vadim-piangonana sy fanitarana ny fiangonana. Fanampipanazavana ary hoentin'ny mpitandrina andrianaina Erika. Alahady ho avy izao tokoa no voka-dehibeny ny FJKM Andohatanjona Fihavaozana solondapartany Antananarivo andrefana fotoana anankiray izay iombonana reny fiangonana sy ny zanaka ampielezana mankalaza an'Andriamanitra no fotoana lehibe io toy ny fanao isa-taona, misy ny fampivavahana, misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, misy ny lavantombokatra ary dia misy ny fiaraha-misakafo amaranana izany fotoana lehibe iombonana izany. Ny Tesalonianina 2:2-7 no loahevitra banjinina amin'ny fotoana io. Tenin'ny apôstôly Paoly milaza hoe tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay satria mitombo ny finoanareo ary be ny fifankatiavanareo. Ankoatra ny voka-dehibeny fiangonana manko na fiaonam-be fanaontsika isa-taona isa-taona amin'ity taona ity tsika hisaotra an'Andriamanitra noho izany fahitana izany hoe mitombo ny finoan'ny fiangonana ary tena latsapaka ao anatin'ny fiangonana sy ny zanaka ampielezana. Izany fifankatiavana izany hitantaratra izany eo amin'ny fiainan'ny fiangonana manontolo ka ndesika hisaotra an'Andriamanitra. Ary izany no loahevitra tena fisaorana an'Andriamanitra rano fotsiny no tanterahantsika amin'ny fotoana io. Ezaka lehibe tokoa no tratrarin'ny fiangonana amin'ity taona ity satria eo ny fanitarana ny fiangonana izay efa niarahany entana tamin'ny taona lasa fa manampy izany ny fanamboarana ny trano vadim-piangonana izay ezaka be lehibe tokoa efa nandraisan'ny zanaka ampelezana anjara ny tao manana reny fiangonana manontolo fa mbola eo am-panatanterahana azy dia ity voka-dehibe ny fiangonana ity no ezahana mitana tanteraka ny trano vadim-piangonana ary anatanterahana ihany koa ny fanitarana ny fiangonana. Amin'ity 7 Jona ity dia anatanteraka voka-dehibe ny fiangonana isika reny fiangonana sy zanaka ampelezana ny FJKM Andohatanjona Fihavaozana. Zava-dehibe amin'ny fiainan'ny fiangonana izany. Ary amin'ity taona ity dia hiavaka ny fiaonantsika mianakavy ka dia manasa ampitiavana ny zanaka ampielezana rehetra. Misy ny voavangy nandritra izay ray volana na mangina izay mety misy ny tsy tratrahan-trano koa nefa inona fa ilay fitiavana ny fiangonana sy fitiavana an'Andriamanitra ao anatin'ny tsirairay avy dia atongava antsika rehetra ny Andohatanjona amin'ny alahady izao manomboka amin'ny 9 ora ny fampivavahana ary dia asaina ampitiavana ny reny fiangonana sy ny zanaka ampielezana rehetra. Tongava maro fa hiara-paly isika hiara hisaotra an'Andriamanitra isika noho izany fotoana lehibe izany.